androany zany a natao famelabelarina momba ny antsoina hoe lancement officiel ny campagne de promotion ny 39e assemblée générale ny FANAF. Inona moa ny antsoina hoe FANAF dia ny fédération des assureurs de société d'assurance africaine de droit national. Izany FANAF zany dia efa nisy nandritra ny 7 taona satria noforona tamin'ny 7 tany Yamoussoukro izy io dia isa-taona dia miova ny toerana anaovana ny assemblée générale ka amin'ity ndray mitoraka ity dia aty Madagasikara zany no atao zany assemblée générale zany manomboka amin'ny faha-9 ny volana févroary ka hatramin'ny faha-9 ny volana févroary. Nahoana ny hoe aty Madagasikara no natao satria niady isika malagasy hoe tao anatin'ny 9 taona dia mbola tsy mba nisy taty aminay le izy fa mba aty aminay kosa amin'ity taona 2010 sy 2010 ity indrindra isika malagasy efa tafavoaka voavoakany crise politique izay nisy teto amin'ny firenena tsy nafahana nanao izany assemblée générale zany teo aloha. Inona moa ny zavatra mety hitranga amin'izany FANAF zany dia assemblée générale zany dia ny fahatongavan'ireo vahintsika izay miisa 500 sy 500 ary miampy ny vahiny eto toerana dia ho tonga hatrany amin'ny 900 any zany. Ny fantaninareo dia hoe inona ny tombontsoa azontsika malagasy amin'izany voalohany indrindra dia misy ny fifanakalozana hevitra ao anatin'izany assemblée générale zany satria ny thème dia hoe l'assurance face à une Afrique en mutation. Zany hoe misy fifanakaloza-kevitra fifanakalozana traikefa zany ao ahafana mampiboby bebe kokoa ny sehatry ny fiantoana eto Madagasikara ary amin'ny filohan'ny CEA mana ny comité des entreprises d'assurance à Madagascar ny tena moa zany dia mahafinaritra izany satria ahafahantsika maka ny ohatra izay mitranga ny velany izay mbola tsy atao eto amintsika satria eto amintsika Madagasikara dia mbola latsaky ny ray isan-jato ny antsoina hoe taux de pénétration ny assurance nefa any amin'ny firenena hafa na dia andalam-pandrosoana ary izy dia efa eo amin'ny ray faingodimy amin'ny firenena mandroso moa izy dia efa tonga hatrany amin'ny 10 ka hatrany amin'ny 20 isan-jato ny atao hoe PIB. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny tombontsoa ho azontsika malagasy satria mandritran'izay fotoana herinandro anaovana ny assemblée générale eto izay dia ho feno ny hôtely rehetra eto Antananarivo ny ankamaroany ary ho avy ihany koa zany ny fitondrana ireo vahintsika avy any ivelan'ireo mba hijery ny atao hoe inona ny artisanat malagasy inona ihany koa ny site historique amin'ny lafiny tourisme dia manatentsika fa hiverina hitsidika ny tanindrazantsika zareo satria zareo dia liana tokoa hoe toy ny ahoana zany Madagasikara zany satria ny malagasy vitsivitsy fantany dia izay vitsivitsy mifanerasera aminy ihany fa liana izy afantatra hoe toy ny ahoana Madagasikara toy ny ahoana Antananarivo izay efa nanaovantsika publicité tao anatin'ny site na ny tranokalan'ny CEA moa zany sy ny FANAF izay azontsika jerena ihany koa. Manarakarak'izay dia betsaka ihany ny tombontsoa mety ho azo ihany koa satria na ny sehatry ny fitaterana anabakabaka hitondra an'ireo vahintsika ireo na koa ny sehatry ny araky ny tenako teo ny hôtely sy ny fandaniana ny vola ivelany na ny devise eto Madagasikara mandritra zany fotoana zany dia tombontsoa ho antsika daholo zany ka raha bangona tokana angamba dia izay ny hoe mety hoe tombontsoa ho azontsika akoatran'ny hoe eo ambanin'ny projecteur internationaux zany Madagasikara mandritra ny andro vitsivitsy na ny mandritra ny assemblée générale io satria na ny RFI na ny TV5 dia antelaina hoe avy anaparitaka izany vaovao zany satria voalohany ao anatin'ny 70 taona ao zany no mitranga ary zava-dehibe ho an'ny Madagasikara zany sommet international azahoantsika mahazo vahiny hatrany amin'ny 900 zany.